Todiny manano tena. Tantara nosoratan'i Axiel miaraka amin'ny sif na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Au velon'ny Axiel, Touk bienvenue, Arfetch, miaraka amin'ny Aina Tsaroy sy Voary Andriamiarintsoa. Nandray feo, Roberto, Nandrindrara teknika, tandrify sy tandindona. Nana Totosa, Vahatranasen. Indrisy fa matiny tsy mataotody ny vatiko ringara-peza. Santany alehako hoe fanoa nahoana resy dia finoany tsy mataotody e. Oka rezy velosofa soamarary eo ianao hoe marina fa tapiko zao na fahateny fanovatinao zao kanefa ny maty tsy verina ntsony fa izay asoa miora kely zanakareo ry miverina e. Tsy mba hoe aretina azy ny alanina koa range nafaty azy e. Zay aloha e. Fa dia hampipiny tahalo tsotra zao. Tena lalako. Mafisaka. Ka atahoana fa izao no manjoantsika ety ambanivohitra e. Kanefa raha mbola izany lehibe ny fokotany eto Ambatsoa dia matoky fa tsy hamelanao irery ary izy farany zao asan-dalo mateti-pitrango zao. Mariny. Eny ringara-peza. Misaotra anao zao foko no leto Ambatsoa ny tododina ankahery sy mampionina anay. Atao ahoana fa izao ny lahatra sy anjaranay. Iny ora kely izay efa bola namonja nefa kambota resahatsy. Mafisaoka. Oka ho azy zay. Maherizary anako. Ary aza misalasala milaza ny fokon'olona raha misy zavatra ilainao fa hono Oe. mety ho vitanao sy ny fianakavianao ve ny antoka ny ombovonoana amin'izao fahoriana izao sa ahoana? Izay manko ny fomban-drazantsika eto Ambatsoa ka tsy azo ialana. Tsy afeniko anao fa izay mihitsy ny manahira-tsaina eto e. Zany a? Lasa ny dahalo nanafika ny alina nge ny ombonay tao ambala rehetra e. Ary ny fanakana ny fanandrareo teo indrindra namonoany azy. Tena lalina tokoa izy ty anaka. Roa sisa ny ombonay tavela dia ilay mena kely tokaboly sy sada mavo iny fa mbola any amin'ny zandriko nesan'ny tanimbary any. Zao ary ampanatitra omby roa aty aminao ary rehefa avy eo ary foky omenanao mba hovonoana sy hamahanana ny olona amin'izao fahoriana izao. Zany Andray misaotra indrindra ringara-peza fa tena manana ray aman-dreny koa manana anao Andriamanitra ny hamaly hafa za toy ny soa vitanao. Tsy misy isoranao rery velosoa fa mialohan'ny andehanako hamonjy asa vetivety any amin'ny roapoko tany aloha dia mba afaka manao sy ny reto taratasy reto ve ianao e? Esa hoe Isy no anao asa fitrandrahana indray mantsy ety amintsika ka mila faneken'ny fokon'olona tahaka ny mahazatra e. Ve tsy maninona fa afaka manao soniaka. Ka asa raha mbola hovakianao reto taratasy reto na tsy aloha Tsy dia mahay mamaky teny inge ary ngara-peza e. Zara fa mahavita sonisy manoratra ny anarako fotsiny. Zany tokoa moa ho an'roko izay tokony ho sinavinao Dada aona lesy efa azontsika ihany ve le tany eo andemaka sa ahoana? Efa mahay dia mahay mihitsy angely sy no namako ny tiliny tany teny amin'ny volana ambony iny efa azontsika tanteraka letsy ry Kaleba. Voasaika laza amin'izany amin'ny lahy mihitsy azo. Tena tsara kosa zanyko ka efa mahazo mitrandraka ao andemaka zany zay. Zany tokoa maninona moa na rapitso dia rapitso azy nareo ny hitrandrakany fa ataovy matotra tsara fotsiny ny fifanarahana amin'ny lesono mpitrandraka volamena namanilahy. Drais Ny tany dia antsika rehefa manana antsika karatany rahateo
resaka maritra sy efa maty baika ny anay ry dada fa aza asiana iatsony reto zao jereo reto ny vola avansa nomeny sinoantsika tompotany ange ay kosa dia motriny zao reny vola niraisiny lahatanytsino reny telo etsy ariary reto nomeny androany reto aloha fa ny sisa miankina amin'ny volamena voatrandraka araka ny efa ny fanaranay reto hoe reto aloha ny volantsika raiso misaotra ny lahy ary inona tsony moa letsy no andrasana fa veleso ny vidy ny mbola mafana zay ny eo any tandrema nefa so manao rano dikany zinga lahy ka manadiny makany amin'ny razoary aza matahotra dady ho any amin'ny mihitsy azo ao hijery ny andro tokony hanomboana ny asa sy ny fombafomba rehetra tokony atao miloka zay mihitsy letsy ataovy tsara ny fanandrona any amin'ny razoary fa raha mifanambina tsara sika sy ino sy no naman'lay iny dia zay sika voatena anakarena tokoa ary mbe mihitsy angery dada ny ao ambanin'ny tany ao andeha makao zany ehe indro alina zay ny efa nanao fitiliana miafina teny ary araka ny fitiliana nataon'ny sinoa dia volamena mampolo kilao no misy ao amin'ny tanyny velosoa ao zany velo ity ehe dada ve ahony ary fitaovana angeny sinoa sady azo vola ho fantany sika ny mbola hifampizara volamena voatrandraka fa amindry zareo nge eny ary letsy fa maly ova mahalasana ary aza mbola mpahafantarina andeny lalo tia firandray mitoraka ity raha tsy efa iotony vokany sika azo ny lava zany matokisy dada fa tsy teny aminy ahy fa andeho eny amin'ny razoary amin'izay aloha fa so dia ilozany makany an-tsaha eo ka ndry fa ngahy lahy efa ny fanao fotoana taminy resaka momba ny veloso ny fanaovanay fotoana aloha fa eny koa dia efa nanao ny fanandrona momba nyity fitradram-bolambe ny rahana amin'ny sinoa ity kaleba vo mativaty vo aingana ange velosoa ka efa tiako hatramin'ny talohan'ny nanambadiana anie izy indry dady iza moa no mahalala raha zany tena anjarana fa tsy fano izay nyvadiany fotoana fomonjy iny dia maty ka raha fantatry velosoa ve tia verantsika ity dia no ny lahy fa anaiky ity sy ho vadiny lahy izy tia fery ty mihitsy ny fitaovana mahomby ampanaiky azy fa tsy taitra ianao ody ro velosoa ody ato ve nareo raha mizay vonjy fa ahoana ny tonga rivariva misy resaka mainka tiako atao aminao zay ry velosoa mandroso re ao mahazosesa fa aza miafahafy misaotra fa manahoana aloha nareo aty manahoana nareo mianakato zao salama tsara zao fa miora kely zao ny manavinavy efa hatry ny maly fa mety maniry nify angamba zany dia mirary soa azy sady mialatsiny raha tonga aty aminao arivariva aloha za ry velosoa misy zavatra fahafahitako mantsy tari andeha makatarira rehefa nravavina mpianatra iny dia zay ny tiako anontaniananaoko fa misy inona ny andeha makaramse ry velosoa ny tany mangazonao aneka misy mitrandraky misy mitrandraka aloha eno fa ahoana koa zany ary iza no mitrandraka azy ao lalako avy mampianatra moa eniko akory ny agagako raha nahitareo lehilahy maromaro manao lavaka be sy manilika ranotany avy ao amin'ny tany mangazonao lozinina re zany ra lanitro mivanaka fotsiny nahitan'izany sady lasa saina hoe vatsosa volamena reny trandrahandry zala ao ary ianao ve nanarama azy ireo aloha sanatry velively raha misea za zay sanganiana fotsiny menanaoko fa izy aloha le mitrandraka ao mpiady volamena sy vatsoa efa fatapatatra ihany aloha ry zala ao iza no mibaiko sy nitarika azy fa ikaleba zanaky rabeza sy fipoky tany ve izy indrindry andray dia sahany kaleba ve ny makakerina ny taniko sy manao an'izany fitrandrahany zany tsy anaiky an'izany kosa ka ahoana ny taniko no alainy fotsiny fa hono ara tsy mahadiso hoe ahoana efa misoratra aminao ara-panjakana tokoa moa io taninao andemako io ny taninao ajarindray aman-dreny koa ane izy ireo efa hikarakara ny fahazoky kara-tany momba azy ireo indrindra nefa ifany moa iny maty novonoany dahalo iny hoatray marina ay ve ka mbola tsy nahavita kara-tany tianareo
eno a sahanatria tsy mandatsa anao ary velosoa fa raha mba manana taratasy ara-panjakana zao ianao fa tompon'ny taninao dia tsy ho sahantry kaleba ny angala tany toy izao. izany ve ramose dray dia afoko ve izany ny tanimboly ny velomako hatrizay tsy eke kosa ny fangalarana ny taniko ka. sahin'ny kaleba zanako ve ringarabe zany nakakiry ny tanin'olona nefa ianao dia mba ray aman-dreny manakaza ihany amin'ny masefo-poko tany anao eto Ambatosoa. Dray amboary ary aitsio kely ny resakora misivonjy fa aza zany ho alanao baraka aty amin'ny broko aty a. Zany no iziko. Marina kosa zany ringarabe sy mifampirarana ny varotra tany tamin'ny kaleba zanakao a kanefa dia hanaovan'ny fitrandrahana tsotra ny tanibokiko zany ve tsy fakana keliny. Moramora ianao ry velosoa fa tsy nakakiry ny taninao mihitsy kaleba. Tsy tanimbolinao zany tsony ny tany eo andeha makanitrandrahany fa atateraka. Ha? Zany e. Andray ahoana no sahinao milazany zany sa lasa pisoloko tanin'olona kosa ataonao ringarabe Tandre mikely ny vava ry kalakely a. Ka zaniko Tsy pisoloko tany a ary tsy nakakiry ny taninao velively fa ianao nanome azo ahy. Zany e. Ahoana koa zany ringarabe nomenanao ahoana ny taniny? tena pisoloko io raha misefa tsy nisy taniko nomeko azy zany a lehilahy lehibe mpandainga mihitsy. Tsy mpandainga ary kalakely ty fa aoka ianao hitandronao ahy. Ka ome kosa ary zay porofo anananao fa nomeny velosoa anao ny taniny ao andemaka. Tonga eo indrindra sika ka enao tsara ary ahy. Ary eo ko fantatrareo kely fa olona mpanara-dalàna amin'ny mampitondra. Ka eto ny teninao ary fa mihaino izay e. Voalohany aloha dia tamin'ny mpanjakana ny eo andemaka ary tsy misy misoratra na amin'izana amin'izy. Ka efa tanao atsary iray aman-dreniko talohany eo ahy io e ary zany namboly tao hatramin'izay. Za anga mandahany zany ry velosoa saingy ny faharoa dia adinonao fa efa nafindranao ahy ny fananan-jo amin'ny taninao tamin'ny alalan'ity taratasy fanolorana izay soniavinao ity. Aiza hoe Andriamanitro taiza koa nanolotra ny taniko anao ry nanao sonian'iny taratasy iny. Raha tsy mino anao dia ity jereo ary vakio e. Ino? Meo aty hoe tarata si fa lu tsy vitako mamaky an'ity raha misefa mba vakio kely azafady a. Aiza re zany e. Aleo amakiko azy loha ry velosoa. Taratasy fanolorana tany. Izaho Rasoa Malala Velosoa, zanaky Rasoa Rinivo sy Rakotondra Velo izay samy efa maty, monina eto Ambatosoa, komina Sandrambahoaka ary tompon'ny karapanondro laharana faha. Dia manaiky atsitrapo ary manao sonia eto ambany fa ny tany no ajarin'ny ray aman-dreniko ary namboleko hatramin'izay ao andemaka eto amin'ny fokotany Ambatosoa dia foko sy atolotro manontolo ho andrabe zaho tsy resy. Andray lainga daholo izany fa tsy nanolotra tamin'izany raha misea. Eny mitonia aloha ianao noizako azy Izay mihitsy. Dia foko sy atolotro manontolo ho andrabe zao tsy resy ka ananany zofeno sy fitompona tanteraka noho ireo omby roa nomeny ahy ho takalon'ny tany voajary sy nampiasaiko ao andemaka natao anio faha teto Ambatosoa sonia Velosoa. Mazava nga amin'izay novakianao teo izay raha misevonjy a. Izany tompon'ny tany ao andemaka fa tsy Velosoa intsony sady efa vitako ara-panjakana momba azy ka ananako karatany. Lafoko e tena lafoko mihitsy. Ka
izany marina marina fa nanome omby roa ianao saingy ho vonoana atao sakafo pokon'olona tamin'ny fahoriako ny fanarahantsika fa tsy ho takalony tany ko andemaka izany tena mpanararopaty ianao rabeza raha nanararopaty a tsy nahafonomboko anao ry velosoa sao dia mbo tsy rary nitsony kosa zao ataonao zao ringa rabeza mamy loatra ve ny vola mankarena ka robainareo hatramin'ny fanana amin'ny madinika sy ny manano tena toany velosoa azafady ramose a bropoko tamin'ny fiasako no anto fa tsy hevitrano fianarana fanaovanao moralina akory a lasinareo mivoaka fa tsy manandresaka aminareo tsony a tena mba naniry tsara kosa ny voatabia ny voleko izany a sady marorokery reto izy tsy mila miava-tsony andro any fa anondraka azy tsara ka vao nividy sy ny vaovao fanorana koa fa aleo tonga dia hitatitra ramatsa midobo fa mandeha ny fotoana ohatra toa voatototra tany midobo kely fakako rano tena tongatra ty midobo fanondrahako verangano raha nytany arindry zalapo-trandraka volamena ao ambony ao tena tsy rary nitsony zao ary tena mahasorena ka karazana kasiparana mihitsy zao ataon'ny mpiady volamena ny kaleby zao fa aleo ekarako any dia ho teneniko rangaha ary tsy miasa tsony angamba ry zalahy ety ambony antsinanany aty izany fa efa riva ny androko jereo reto izy fa mikotaba sy veloko rany ery sady ohatran'ny misotro toka ny fahatazanako azy misy fofongongony koa zany anie dia atao ahoana ny fitenen'ny zalahy fa manomboka mamy reto ezakaiza ramsa arivariva ianao zany dia ahona mifandihany azafady ry kaleba fa mila miresaka kely tsika tonga dia tairitairo zay kozonao fa miainy aty tsotra ihany ny teniko mba adino ihany fa tena tsy rariny kosa ny nanatofanareo ny dobo fatsakako aiza tsony ny rano anyrahako voly amin'ny dobo voatototra io dia matsaka enendreny rano ireapita varatra ianao ramsa fa inona koa mipilay manao amin'izany tsy laninao niny rano iny fa na ny sinopatroanay ary zao apakatra rano any amin'ny fantsona venindra dinma fa mba esany koa nareo ny manana fantsona fampiakaran-drano fa za zany ho voasazy taon-drano avena lavitra be ny manomboko zao zany no izy fa azy revinao tsy maintsy manilika tany zay ary reo voatabianao reo vao ny volenao ambany reo koa mbola ho totoranay reo raha tsy hoe afindranao teny zao angako ahoana tsara tanyboloko ny ao ambany ao fa tsy fanarianareo ranotany avy aty ambony aty akory dia efa miteny azy zay ary aza mba zakely ny raha onanao ramsa fa tsy mpianatrao ny akory sa inona tetavinao matatenao tsara ny aty raha sandry ny ilaina zoko miaro ny tanymboloko ary mbola mamy koa nareo zao dia aleoko aloha miala fa tsy famaly amin'ny olona dala eto akory raha iza moa no lazainy lafahatalo zany no iziko etomora ny kozany lafa tsy milay ary mampitandrina ny lakoa mba tsy hifanerasera na iresaka mively soa manomboka zao raha tsy tiany lany isy ngitrakitra azafady fa iza moa ialahy no andrarany fifaneraserako amin'ny vely soa sa ataon'lay inona indray izy akoatra ny nangalarany lanytaniny tena manome lagy any la zany fa ino rangatatazo rehefa mitady aza ty amiko ny maninjatsandry le tsy rehefa tsy zaka ny toka sy ny rongony fa maiza mipetraka tsy raharahako ry le ry fa zany koa fanampy ny raha mbola fikakela zoko ny miaro tena ka miala tsiny fa iny kosa ry ny enilahy ondray mandeha mony zany namely dia fanolona ho hitany lakely fa raha tsy maty dia ifofovolo alahany io zalahy io oary fa ohatrany miseo milay loatra tonga dia be tao ary aza tsy tsina fa miseo milay be io mihitsy fa namaty aza tsy olany io zalahy ary manilony samy manaky manao andaretony ok maty amarina oka fa maty ho aza
Fa voazanao Ramse, mivody sy mangana avokoa ny tarehanao rehetra. Ary na nisotroka sy nisandrinao azany dia misy ratra daholo e. Marina tsy saika matindry Kaleba sy namany tany andemaka tany ianao. Mba harino kely any ary Velosoa fa tena tsy azo azoko zany haiko zany e. Ao arenao areniko sady amboariko kokoa ny ondanao fa iva loatra izy zany e. Moramora ianao fa misy tena mararany ao amin'ny lamosiko ao e. Ao e jereko. Andriamanitra! Fa manganinona daholo reto amin'ny lamosinao reto. Tsy akaiky nitsotroko aty zany tena misy raha miandrona nitsy atao ahoana rehefa sindrany be noho ny vitsy e. Sady tsy naposiko ny angaretina nataon'ny zalahy araka nefa voatatarako anao teo. Aleo fa karavin-javatra fitsaboana fery aho totoko dia ahositra amin'reto ferinao reto e. Dia matory amin'izay fa efa nataoko avoavo ny ondanao. Misaotra ary Velosoa. Misaotra anao koa ny dododona katira vao naharenina anjoa. Raha tsy nisy an'ireo zandriko nakavilon'omby aloha ianao dia efa matin-dreny tsy valahy reny e. Sady soa koa fa nitondra rambaramba ary zareo nitondrananao nodita aty. Ny ondana iray ihany ny foko vao nilazain'ny zandriko hoe andeha jereo fa naratra mafy nisy namondra amin'izay vonjy. Raha tsy nisy an'ireo zandronao nandalo tokoa aloha dia efa notaperin'ny Kaleba ny haiko e. Tena olona tsy mifaditrovana ange raha iny Kaleba indra amin'izay. Sady ireo mpitrandraka namany miaraka amin'ireo dia malaza ho sakezan-dahalo na manao asan-dahalo mihitsy aza indraindraiko. Zany a? Niza koa moa nipetraketraka sy mpiady an-tsena rehefa fararano fa tsy ry zareo reny ihany e. Reny ny sakaiza-maha tokony Kaleba. Ary ono a? Hoe ahoana? Inona nantony andrarahany tsy fanerasera aminao? Inona moa fa tsy niasa roa tapiarony e. Efa ela manko izy iny nanira ho vadiny. Ay ve nisy an'izany e? I Kaleba nangataka ho vady voalohany anefa tsy fano e. Zany? Nanao an'izay fomba rehetra hakana foana izy haingo lavoko foana satria tsy tiako mihitsy no vadina mpisotro toaka sy betsaka aza raha tsy toy ireny. Dia tsy nataony inona ve fa nivadinao no nilazam-pivadinareo? Ka iza moa amin'izay ny mahalala ny taom-badika ireny fanafian-dalona faty amin'ny fanondreny a. Tsy hafeniko anao fa vao haingana izao Kaleba no nisary zotry tany an-tranoko indray a. Ary nilaza ny fanirinana ambady ahony. Dia ahoana no navalonao azy ka? Dia nataoko felan'olon-kendriko. Vao haingana aho any maty vady ka miala tsiny fa mbola tsy afaka isaina fitiavana mihitsy. Dia ahoana ho izy nahare an'izany? Modiny lefitra nefa nandrahoana any ianao e. Tsy maninona rony fa izay maharitra vadina andrina. Kanefa aoka tsisy olona hitany mifankatia amiko. Eny fa na dia lehilahy mifanerasera be amiko fotsiny aza. Oka fa mazava amiko. Ny ahiko izao Ramse dia tsy azoty hifanerasera amiko tsony ianao ty noho ny asa roa tapiaron'ny Kaleba sy ny naminony ianao. Sanatria ry Velosoa. Ary aza manahy ianao fa tsy hanova ny fifandraisantsika izany. Tsy anaranao velivelo koa na dia ny mahampinamana azy fany fotsiny aza fony fahavelony. Dia misaotra indrindra re Ramse. Rehefa sitrana soamantsara aza dia vonina mpianatra anao manokana mba tena aizanao mamaky teny sy manoratra ary manao kajokora ohatra tianao. Zany ve ka tsy hamenatra ve raha za efa vehivavy lehibe ty no verina hianatra? Ohatry ny tsy ho vitako izany ka mba marina moa. Fandrosoana ho amin'ny tsara sy ny soa ve hamenatra fa izay le mahavoantsika aty ambanivohitra ry Velosoa. So ihany fa mbola tratranao tatantrano ary Kaleba. Efa nio manandeha apody ny gana sigisako any an-tsaha mihitsy amantsy izao. Ka tsy hitangeriny ny rasoary. Mbola arivo niasa tamin'ny fitrandrahanay tao andemaka dia arivariva ohatr'izao ihany vao afaka makaty aminao. Eny tokoa. Ka manahoana izao ny asanareo ao? Mandeha tsara ve sa misy olana no mitady andray ianao? Mandeha tsara ka. Fa ny momba ny Velosoa no nakanisako aty aminao io e. Araka ny teninao mantsy dia amin'ity volany ity ny tena hampandaitra an'ilay ody fity ataoko aminy tamin'ny fijerenao ny tonin'andro n'isy Velosoa izany. Ay tokoa moa. Marina ny ianao ry ilay kely ity fa izao no efa be fanatonoana. Ka efa nentinao izany ny sarany sikidy sy ny zavatra ilain'ny masina. Efa nentiko aty ka. Reto aloha ny vola e.
Ye dia tiako ny tantely ray tavoangy ho an'ny masina nafaranao. Ndry rotona ke tena vonina mihitsy ane zany sanako lazamy fa efa te azo mafy amin'ny velosoa kely Ka tena tiako ange izy indro neny razoary fa mba ataovy mihitsy azo ko azy zany ye ary ninonina tetavinao a dia ho ataoko fa tena tia azo loatra. Endre matoky mandrasy ianao fa eto hiazona ny lohany ry le kely ary aloha ho jerentsika aloha momba azy fa efa mandeha zany fotoana zany Ehe. foa masina foa andraso kely hoe alatsinainy mifoa talata mifoa alarobia mifoa alakamisy mifoa zoma zoma andro zoma zany hoe amin'ny zoma zao zany ianao makany amin'ny velosoa sy mamboraka amin'ny fitiavanao azy ry Kaleba. Andro zoma hoe ry neny razoary zay indrindra ary misy zazalazy zarazara hoditra somary ololo volo tao mampiasa loha azy koa tazako eto amin'ny fitaratra eto marina tsy raha misevonjindray zay sady ohatrany mifankahazo am-pony fahitako andry zareo zany de mifankaty very zareo mitony fa aza mitsamboamboatra toy ny vary kely andao ianao rina kely tia ho azonao foa ny velosoa fa raha zay raha misevonjindray ataotsika amin'ny fanaovana azy raha ilainy zany mihitsy aniry neny razoary aleo amboarina mihitsy ny amin'le rifa manelingelina ka fa zao mitady io fa zoma folakandro tranotrano voalohany zay aloha dingana voalohany ka tadidinao tsara tsy adiniko mihitsy ka dia nydingana faharoa ankoatra ny famborahanao fitiavana aminy dia mitady avy ianao hevitra mba hisotrony an'ity ranon-javatra amin'ny tavoahangy kely ity manaiky be sy voaroa ary fa nainga lavitra mitambatra iny ka raha vao misotro an'iny izy dia ho babinao tanteraka zany ve inona re zao ny fomba mety hisotrony an'ity aleo fa hafangaroko amin'ny ranom-boankazo iny ka ary ty tambavy amin'ny tavoahangy lehibe ty kosa dia hosotronao isaky ny alohan'ny atory sy rehefa hiresaka aminy tapakopy atrano ny sotroinao ary miantso ny anaran'ny velosoa ianao sady mitelina avy hatrany an'ity tambavy ity enonao tsara zany enrery neny razoary zay ary aloha ny androany fa vao mahazo singam-bolony na sarina ianao dia eto aty anaovantsika fatomatin'ny fitiavanareo ay kosa aleo fa tena ezahako zany fa ny amin'ny raha misevonjy zany ahoana aza matahotra ianao fa ho karakara itsika ny amin'iny aza maika efa nolazaiko anao nery Kaleba fa mbola tsy te hisaina fitiavana izany sady tsy nitany ny fady fa nyvavambahoaka ho ia taminao zany tsy mandany tendriry velosoa ny fanekendriny fitiavako fotsiny ny ilaiko matoa mbola makaty amindry mba ekeo amin'izay mokiny fanindriko ry velosoa tena tia andry ange ry Kaleba tena tsy avy ianao dia akakeriny ny tanimbolika ao andemaka hananako alahelo ane ianao sy raha bezarainao no nakanao ny taniko fa aoko fantatrao zany tena ho sarotra ny raharary Kaleba fa maizy la mampandretrisa ary aleo moa dia nadio tena aloha sady atao matevina ny tokom-pitiavana fa aizany tsy anaikeo io tanao zany fa tsy matena ianao velosoa ahoana na zaza ny mba voafitako dada fa noeveriko fahatsitraponina ny loranao ny taninao any dady ary raha fantaotry meloa zany dia tsy maintsy efa nisakana tokoa no zany fitiavako anao zany tena marina ane zany ahoana moa ny anekeko mifakana ny tanin'ny olo tiako ka ary matokily fa tsy maintsy miverina amindry ny tanindrira vao mivaditsika ny fanambaditsika ihany dia efa ampy anereko any dada merina ny tanindry toka kamorana sy fahamaizana ny ahazo ao fotsiny ianao tsy hafeny kokoa fa tsy te hijaly ampanambadiana amitenao misotro toka sy misakaiza mindehalahy maditry ty tsy zany kosaki fa inona ndre tsy toky akamorana ny ary azoko ajanona ny fisotro toka sy ny fisakaizana amin'ny dralahy reny raha ohatra ka tena ty andry ary tena meniny eto masondry eto
se dia ataonao ahoana ry zareo efa nikaramainao sy ny sinoa ady volamena? Omeko ny karamandry-zalahy dia hitady-piasa endry ary velosoa ary matokindry fa kalehibe efa niova fo ange izao manatrika andry izao e. Resaka fotsiny ianao ry Kaleba, ary aiza koa moa izay pirofo inoko an'izay voalazanao e. Fitity azo ao fotsiny ianao. Raha tsy minao ary ndry dia mba raiso ihany reto e. Fa ahoana koa reto vola atolotra ao areto? Reny e. Tsy mitaky vola ataonao pirofo na nangata-bola taminao nge e. Ka tsy volako ange reto fa volandry ihany e. Fa volako ahoana koa? 3 hetsy ariary reo ary sandany tanimbolondry simba noho ny fitrandrahana nataonay. Santatra ihany zao fa mbola teriko eto amin'ny manaraka ny anjarandry amin'ny volamena voatrandraka eo amin'ny tanindry. Zany a? Raha vola avy amin'ny tany no ajariako sy ny sasarako kosa aloha dia raisiko e. Saingy tsy midika ho fanekeko ny fankatiavantsika sy ivadiantsika izany a. Velosoa. Ahoana e? Tsy mividy vola ny fitiavandry ange ahy e. Fanefana ny zondry sy fanaporofoko ny fahadiovam-poko amindry zao ataoko amindry zao. Eny ariko, manaiky ny andray an'ireto voly reto a. Saingy misy tiako ambara aminao fa efa miresaka ihany moa isika. Io fa manomboka folaka neny lahy fa modibonaika sy malemy fanahitra any lesy a. Ny lemilemy midita tokoa no mahavoafandrika ny fody a. Tsoriko mantsy fa tena nampalahelo kosa aloha ny namononareo andramosevonjy e. Kolazaiko aminao fa fifandraisana tena madio no misy eo aminay a. Ary tsy ankasitrahako velivelo ny famononareo azy. Eny akiry velosoa. Nentin'ny asarota-piaro sy ny fahamamona tamin'iny ka tena ialako tsiny e. Efa olom-baovao aho zao ary metezi ndry atoky a. Dia mba ekeo moa ny fitiavako andry fa tsy mahay mity olo-kafakoatra andritsony any ahy e. Mba ekeo moa re velosoa. Ka raha tena vokatry ny fonao ary izany a. Dia metoky aho fa tsy hamonina ampamono andramosevontsony ianao e. Ary meo andro vitsivitsy koa andiniako sy hanomezako valiny fitiavanao a. Mba zay ahy rangaka. Manome toky andry aiky fa tsy hamonina ampamono andramosevonjy intsony mandrakizay. Ary ampitao aminy koa ny fialako tsinikia fa alohan'ny andehanako aloha dia mba misy ranom-boankazo kely novidiko andry ty mba raiso e. Ty. Oay. Raisiko tokoa fa efa ela tsy nisotro ranom-boankazo tahako toniko. Sady mafana be koa ny andro ka mangateta. Aty any vienao rabaina. Aizy nareo izany ndry fanakaiza koa rabofy. Sotro toka indray alary Kaleba. Ka rehefa mety ve ny atao tsy mba hirevy kely rabaina fa aiza dia zany tsy manao mamy be akory fa mba mipainsa kely fotsiny. Sady tia netiko no tia ny ambony raha melikely ianao e. Ty ataoko iny naletsiny fa areo rehefa tsy lany lahy. Ary efa teneniko fony alahy fa zaho azo atao an'izany rabaina izany fa tsy tiako a. nareo koa ranga mora makalakitsy. Zany ka neny ary ataoko rabofy tsy mikredy akory fa aiza aloha izy zay e. Mbola lasa namanginy entoany laty salamy izy fa ataony lahininy. Ka nitondra vaovao tsara ho antsika mihinan-kavy atao ambovany ay. Vaovao tsara ino zany? Zao no lazaiko anao rabaina. Efa miteny an'lahy fa tsy tiako azy zany rabaina zany ka tsaro de ny mbola tsy tesitra. Ohatray azafady ranga fa tena tsy fananiko ah. Zatra loatra an'lefiko zao vilona koa tamina lefanareo mipostaniko. No fianarana no nandefasanay an'lahy tany Andrenivohitra fa tsy anatra zao teny zatovy tsy montona rehetra zao e. Tsy mahagaga raha tsy nisy diplôma azo lahy akory fa ny vola fotsiny no lany tamin'la tany. O karangazy efa nareo koa ohatran'ny be tatasika tsy. Ny vaovao amin'ilay be ny netiko zao fa tsy resaka histoara tany aloha be tany. Kala zao zay vaovao ny lafa mihaino ahy e. Voalohany aloha zany ny anjara sosinareo tany amin'ny sinoa fa miakatra amin'ny vokatra e. Zany vidina volamena 100 gramy reny a. Zany vele ty.
vola be anaty sase marina ohatriny zao reto vola tapitra ariary reny fa efa nakako dimetsy aloha e mila vola mibandy mantsiko. Tsy olana letsy zany fa isy azy aloha ny hafalian'ireny lahy raha mahita reto vola be reto. Ehe aleo mihitsy atao tsarapirina sao misy miditra tampoka eo ka. Ty vovo-bolamena anaty finosany ty kory data mba feno any loha nangonina ipitrandraka tsokosoko mantso tony fa tsy arak'ilay akamasino e. Draydray vovo-bolamena ikambana ny lasina malangy iny ka leo ilay ihany no mitahiriny anareo ka. Tsy ko aza andrangà fa lohana finako azy ary ay mbola tamin'ny be volamena kory dada le tanina mananasy tsy tanety be atsy vao nanaovana sino fitiliana mantsy le izy fa ay tena be volamena noho ny ao andemaka hono. Tany mananasy ny velosoa ny ely zany lazainy lahy ao an-tanety be zany. Vao maika tsy olana raha ny velosoa ny tompony. Vahoana ty efa nalaitsika ny tany mangazo ny ao andemaka ve de mbola alaitsika koa ny tany mananasy ny eny an-tanety be. Tsy taitra ianao e ometsika vola mihoatra noho ny vidina mananasy amin'ny miakatra isa tao ny velosoa sady ao koa fantatrao fa efa nanaiky ny fankatiavanainy izy ary vady zay atsoatsy. Haikosa misy an'izany fa tian'lahy koa anga hono izy. Tsy nilaza mivantana hoe dialo izy saingy tsy nandatsony ny fitiavana ny toriko taminy ary ny ody fitiany meny razoary akoa efa ansotrony ka zay teneniko tsy maintsy ekeny fa vinony zany hoe azonody de tsy amelany lahy tokoa matsy raha tsy azo lahy ny zanak'olona iny karazany efa azoko mihitsy raha ivelosoa ary aleo za ihany ny andamymangikozy atao aminy de azotrika trandrahana ihany koa ny tany mananasy ny eny an-tanety be. Eny ary le tsy vahatao zay mety amin'ny mahasefopoko tany amo de tsy maintsy mba mody mipetrapetraka fa elahy sy ilay sinoana aman'lahy no tena tompon-draharaha. Ka manahoana ry mianakato ry velosoa? Salama tsara tsy misy atahorana fa ianao manahoana ry Kaleba? Salama vatana fa ny saina ny tsy tafandrimandry de izao makaty amindry zao e. Fa inona hono tsy mahatafandry saina ny havako izany e? Tena niasa tokoa ilay ody fitira ny firesaka velosoa zany Ndry, tolozanao mandinika andray fa manontany anao nge e? Ohatray tsy zany fa variana mandinika ny asosiny akantony endrikitry ary velosoa. Ahoana moa le fanontaniandry teo? Aza de mahatsikaiky rery Kaleba. Inona ho azany tsy mahatafandry sainanao zany? Ay ve tsy inona akory fa zay ho falitendry amin'le fitiavana ny toriko e. Zany miaino an'izany indrindra no natongavako aty amindrizy izao ka ahoana manaiky no ty asianambady avy indry? Eny ary eny ary fa amaly anao no tiako lazaina fa aza taitra ambony any ianao e. Ka eto raha mivalitenindry fa miaino ahy Rehefa nandinika sy namakafaka ary Kaleba de misaotra anao aloha fitiavanao saingy ahoana kosa ry velosoa? Saingy tsy vonana ny anambady anao ka leo sika ifampitondra tony mpianadara sitrakoka. Zany ve? Fa inona mihitsy ny tsy itiavanao aty Tsy hoe tsy tianao fa tsy afaka nitisa anambady anao fotsiny. Efa misy olo tianao ange zany anoany Tsy misy an'izany rery Kaleba. Ka inona raha tsy nandraisanao amin'ny vola be efa nomeko sy ranom-boankazo mividiko anao raha tsy tia ahy ianao Satria naveriko fa onitry ny voloko simba tamina kanareo ny tany mangazokoko. Azoko averana nefa ny volanao reha mampalahelo anao. Sady mbola tsy mibangako raha teo. Ary ny ranom-boankazonao koa hosolokina de tsy nisotroako akory azy. Fa ahoana ny tsy nisotronao le ranom-boankazo? Ka nandady sy ny lalao eran'ny trano miora kely de voadonany tsy naly tavoahangy de vaky Any ka very daholo ny ranom-boankazo tao anatiny. Mba zaza matitra sy tia pelipelika koa ny zanakao ka? Zany kosa fa ny zaza ve tsy lalao tazomy ihany ilay vola fefanjaranao iny ny ranom-boankazo zany fa ranondraraka tsy azo rofina tsony iny fa mbola miangavy ianao farany ary velosoa.
hoe mba ekeo re raha sitrako ny fankatiavantsika sy vadintsika so mba haneninanao e efa tena nandinika lalina izaho ka tsy hanenenako mihitsy ny fanapahan-kevitra ndrasiko e eny ary ranga fa ho hitantsika kely zany ianao tsy hanenin' izany e ary ny raha misevonjinao iny koa mba hasaivy miomana teny izao fa ho avy amin'iny tsy mety ka ilay odiny omeko tsy nysotroany kiala velosoana izany no tsy nahazonao azy ry lay kely e aza matahotra ianao fa fomba hafa indray no ahazontsika azy ary iraikitra aminao tahaka ny dity iny e matoky ianao ary nenirazoary fa le raha misevonjy iny koa ataovy amin'ny fanaovana azy fa manelingilina sy manorosorony saiko ka inona moa izany no tena mahamaika anao e ny momba ny velosoa sa ny momba ny raha misevonjy sa ny fitrandraha mbola menaka sainareo atao an-tanety be efa dodina sy maika ilay sinoakamako ry nenirazoary ka aleo le fitrandrahana vo ataonay ary an-tanety be aloha ny karakaraintsika miloha eny ary fa efa nitondra vovotany kely avy eny an-tanety be ve ianao andiniantsika azy ary tsy efa netiko tia mihitsy ka apetrao eto ary iny ehe aiza moa ny fitaratra fijeriko miafina teo ty eto ka aleo arehatra ary aloha ny labozia dia andoremboka fa ataovy eo ny vola sy tantely no entinao reto ary ary nenirazoary reto koa ny vola dia tiany tantely reta vangohan'ny masina ary soa eto loloha eto ka zay dia aleo jerentsika amin'izay momba ny tany ao tanety be ary foa masina foa ohatray marina ty vo tena raharary kaleba fa misina ry nenirazoary tany misy lolo tena masika ty kasainareo hitrandraha mbola meny ny tanety be ity sady ny razambe andro velosoa mihitsy reto ngamba ary tena sorena be ny fahitako andry zareo noho ny fitiliana nataonao sy ny sinoana manao teny zany ve kanefa tany be volamena tokoa ve raha ny fahitanao azy ao ka andrasy hoe odry tena tany be volamena tokoa ty ry le kely misy arembe milevina mihitsy aho saingam-bena ny reto lolo masika reto dia ahoany zany ry nenirazoary velosoa nefa efa namboly manana sy tiany ataona maro fa tsy mbola nataon'ny lolo neninina akory ka ny fanahandreo razambendreo ngeo ano eny ny mitany fambolena ataony velosoa no tena ataondry zareo ao sady miaro ny tahirim-bola mena ao ambanin'ny tany dia inona zany ny tokony ataonay misy hevitra ihany ve ny amin'ity sa marenina ianao fa efa ireto manoro hevitra ireto ny masina zao ary ny lazainy ka enoy tsara meno anao raha tianao ny ahazony volamena amin'io tany io izy dia atomboy amin'ny andro talata fa manomboka ny asanareo dia tsy maintsy mandraraka ranak'olameninareo dia toy izany hatrany isaky ny miady ray metatra amin'ny lavaka ataonareo ary rehefa misy volamena mitranga dia tsy maintsy miato ny asa fa manaova joro amin'ny ombalamena tandroka ozy alaivo ny rahan'izany ombalazany ka meo andrazoary afafiny eo amin'ny lavaka manontolatra amin'ny farany dia omeo azy ny trafiny sy ny lohany rehefa vita izany ozy izay ny teninay ka arao tsara mba tsy haran-dozinareo ozy renao tsara ve ny afatra rehetra ny lazainy teo ry kaleba reko tsara ry ho taterahako atsakany sy andavana izay ka raha goavana mantsy izy ity ka tsy hanaovako bilako fa matoky ianao raha neny matoky anao ary kaleba kely soava ary inona mampitomany anao ry velosoa fa misy inona nalendry kalebako ny tany mananasiko raha misea leny an-tanety be ve izy indrindra andray
tonga teny mba hijery mananasy koa kinazo mananasy voaripatripaka sy lavaka be efa nataon'ireo mpiady volamenandry kaleba no hitako teny. Ala izany marina. Voaripaka sy voatoditra tany avokoa ny mananasy mba fidiram-bolako e. Tsy rara sao Ramsey. Okizay ry Velosoa. Okizay. Okizay fa tsy mahasoanao mitomany be lava io e. Tena fa manao fanjakana baroa mihitsy ry kaleba sy ny sono namany ka. Mananasy Rosarety isa-taona no miakatra eny an-tanety be sady mba fidiram-bolako nefa tena voky-tsotro zao. Efa tena kasiparana mihitsy ny endry kaleba e. Mbola nody azy zao ataon'izao ry Velosoa. Ao fa omeko anao ny tanimboloko eny an-dafy avaratra raha tianao e. Omenao ao hoe tanimbolonao eny an-dafy avaratra? Ie. Fioko anao mihitsy aza raha tianao. Izany hoe tanimpanjakana efa vitako fangatahana izy io ary misoratra amiko ara-dalàna ka azoko atolotra anao amin'ny fomba ara-dalàna ihany koa. Dia misaotra anao Ramsey mitsinjo an'ity vehivavy manano-tena sady mahantra. Andriamanitra ny hamaly avy sady hoe nofetranao ane mianaka kely. Tsy misy isaorana izany ry Velosoa. Efa tsy arako tsony angeny mamboly eny ka ho tany hipetra-posiny eo ny hafaran'izy io. Sambatra ihany ianao fa manana tanimboly betsaka Ramsey. Nga moa hita izay betsaka e. Lova avy amin'ny ray aman-dreniko ny ankamaroan'ny tanimboliko. Ary rehefa navita ny fianarako tany an-drenivohitra ka niverina teny ambanivohitra mba hamboly sy hampianatra dia mba nangatahako ny tanimpanjakana amboleko. Fa nga moa Ramsey ny fanjakana manome tany maimai-poana? Ho fampirisihana ny olona hijanona na hiverina ty ambanivohitra dia manome maimai-poana tany fambolena hatramin'ny 10 hektara ny fanjakana ka. Izany ve Ramsey? Dia izavy nefa no afaka mangataka an'izany fanomezana maimai-poana izany? Mariako aloha fa tany mbola tsy vita titra na kadasitra ary mbola tsy nisy fanajariana mihitsy no resahako ary afaka mahazo maimai-poana izany tanimpanjakana izany avokoa na tatsaha na mpiasa-panjakana na sivily na miaramila na vita 20 taona tamin'ny asa-panjakana nataony aza. Ve ka misy an'izany koa e? Kanefa ny tambanivohitra tsy mahay mamaky teny sady tsy mahay manoratra tahaka ve moa mba azo tanimpanjakana izany e? So sahirana miaka midina any amin'ny biro-mpanjakana fotsiny? Tsy ry Velosoa. Afaka ny azo tanimpanjakana ianao raha tianao izany. Izany Sady efa misy koa anie ny biro ifoton'ny fanana tany izay sampandraharaha eo anivon'ny komina ankehitriny e. Azo atonina sy afaka manampy tsara izy ireny. Heveriko fa mpisaraka raha tany fotsiny eny ianao san'ireny biro ifoton'ny fanana tany ireny Ka ka afaka manoro-hevitra ihany koa. Mba te hangataka tanimpanjakana Ramsey nefa matahotra biro noho ny abadoko mba hampianaro mihitsy ka. Te ahy ka tsy izany ve moa no efa nifanarahantsika sy izao akanesako aty aminao izao e. Ody ry Velosoa. Ody Velosoa. Ato ihany ve ianao e? Ohatra e. Tsy raha beza ve izany mandondony izany ry Velosoa? Eny tokoa? Tena feo andrabeza mihitsy izany Dia ento ary zato resaka ao ringara-besa fa menanao Fa ono aloha e. Mahita reto solaitra sy kahie manoloananao reto dia tiantany hoe fa nga mianatra ianao sa tena ampianarin Ramsey mihitsy? Ahoanao inona moa izay ataoko fa ny tena hatondianao no ambarao e? Ka mba mahagaga sy mahavariana ihany raha ianao efa vehivavy lehibe toy izao no hiverina hianatra koa. Fa nga tsy azo atao izany ringara-beza. Tsy fanao ary tsy fahita ety ambanivohitra mihitsy izany vehivavy lehibe mianatra izany. Sady ataony vehivavy inona koa moa fianarana? Ny mikarakara tokantrano azy efa tsy arana. Dia ny lehilahy ihany izany no natao hianatra sy hanam-pahalalana aminao? Ka ny lehilahy koa zany rehefa lehibe ampy-taona dia asa mandrarainy an-tsano tokony hifotorany fa hianatra n'inona indray e? Za aloha dia mandany teninao ringara-beza. Fa hoana? Ary na tsy fanao sady tsy fahita eto Ambatsoa izany hoe vehivavy lehibe mianatra izany dia izaho no hanomboka azy. Vehivavy lehibe mianatra? Tsy hatsikaiky sy hamenatra ihany ve zany?
Ary hitondra inona nefa e? Hitondra amin'ny fialanan'ny abadona sy ny fisolokiana toy ny nataonao azy ringara-beza. Mangina kely ianao Ramose fa aza misalovana tombingo manao matsy ao a. Ivelo ny resahako sy tena atongavako eto fa tsy ianao velively. Raha endry ianao dia izay ahaizany ankizy any an-dakilasy verina mafy. Tsy maintsy miteny satria mba sefim-pokotany ihany ianao kanefa to tsatsoinao izay mba te hivoatra amin'ny fiainany. Sa ve satronareo mpitondra ho bado sy antra laveny vahoaka ao tantaninareo ahafahanareo manao izay danin'ny kibonareo? Ambetika barinareo no hoe fampandrosoana sy fanajana ny zon'olombelona nefa alainareo izay mba kely ananany madinika ary peponareo izay mba te hivoatra sy miezaka. Tsy izay elampampianatra kely io akory vonjy no anory sy ananatra fa akombony kely vavan'lahy. Izany no izy e. Avelao andre izany resaka izany fa tsy tiako ny adivanareo eto amiko eto a. Ka mba teneny ty Ramose kelinao ty ry Velosoa fa to mitsikera sy be sermona fa tsy mpianana akory aho. Aoko fatany kely fa tsy misy atahorako azy na kely azy. Mpandraraha be vola nga io sa manam-pahefana ambony no ango vitako. Inona akory izay mpampianatra? Ndray izany vavanao ringara-beza. Aza te ambaniana toy izany fa mpanapenga izy e. Ary ianao ve mba nahay tsy nisy nampianatra e? Sa ve avy eto amintsika ihany ny fiaviany ka miatra amin'ilay fiteny hoe mpaminany sy masina taniny? Enao koa verika alakely ty efa voasasany ato sa azo loto fitiny momba azy eo a? Izay atondianao ara-beza lazaina fa tsy ianao nangalatra ny taniko indray no avava-tony gisa lahomaketsa aty an-tranoko aty a? Zao no izy e. Tonga aty hanome reto volo reto anao. Zany dia onitry ny mananasinao simba ny fitrandrahana nataon'ndry Kaleba eny ny tanety be. No tantarainy tamiko mantsy ny ranomasovozona nataonao teny izany ka tonga eto anatitra ny solon'ireo mananasinao simba. Ino raiso volanao e? Ny taniko miverina amiko ny ilaiko ringara-beza fa tsy izay vola mandalo delany a. Zany ka raha izany aloha dia andraso vita ary fitrandrahana nataon'ny sinoa dia averina aminao ny taninao e. Kanefa tany efa voaloka be io moa ataonao inona tsony? Raha za aloha ianao ry Velosoa dia raisiny ireny volo ireny satria sandany mananasina foinao ane ireny e. Ary ny amin'ny lavaka be noho ny fitrandrahana kosa ringara-beza dia adidinareo mpitondra ny mampatsiahana manery ilay sinoa amerina amin'ilony tany avy notrandrahany. Fantatro izay tokony ataoko fa tsy ela akory no hanoro amin'izany aho. Ary ireo koa ny volanao ry Velosoa fa lasa. Raina indray teny andro fa maneno ny volom-boahirana. Izy rery sisany mba hakolako fa le mena kosa raha dia nisy nangalatra efa ho 3 andro izay. Mba mahagaga ihany ty halatra akola eto an-tanàna ity ka sady izay indray akola mena volo avokoa. Balahelo fa maloto ny alaboly sy ny asan-dalina eto an-tanàna eto Ambatosoa ankehitriny. Enona reny dikan'ity halatra mirongatra ity e? Ohatra misy mandondona vao maraina izany marina. Aleo aloha miarina aingany e. Fa mbola miakanjo vetivety eo. Ary toy Velosoa, manao ahoana ianao? Fa misy inona indray? Very Ramose, tena very e. Fa ahoana ry Velosoa? Ary midira aloha ianao fa aza mitomany eto ivelany eto ka ao mandrosoa dia mipetrapetra fa aza mihafahafa e. Fa misy inona ho ahy? Nisy namoaka ala tao ambala ny omboko Ramose ary tsy hita hatramin'izao a. Nisy namoaka tao ambala hoe ny ombonao? Eno e. Le mena tokam-bolo sy sadamavo ve? Eno reny sisa mba omboko kanefa dia izao nisy nakizao indray e. Loza inona re ty Andriamanitra? Fa tsy renao ve ny nakany azy? Voavonika angamba fa natoro be tsy narezy ambony tany. Ary noho ny fo andeha hamoaka ny ombo voataitra azy gaga fa tsy tao ambala tsony ny omboko miasa reo lahy. Tena very Ramose a. Onsa sy honenanao tanteraka ny foko ry Velosoa satria aleo mantiavany raso toy izay ve rimbo miasa.
efa tafahoatra kosa ny fahavoazanao ka tena kivy ary amin'izay mitambatra amiko tao zao ratsakatra rehetra zao fa ny vadiko ny vonoany dahalo ny tanimboly fivelomako nafoko ary zao indray niopoko nisy naka sady saraiko akoatra nangalara tsy matao tody azy ka tena mampiasa fony ka ry zalahy dia tsy ino mihitsy hialatra ataony amin'ny alina izany daholo ny filazan'ireo verako ito tanàna ianareo azany mba akoa ny lasa fa ny aombo miasa roa be zao tena loza tokoa aloha ny manjoanao fa ny malasa sainao a dia izay biby fiompo miloko mena ny tena lasibatr'ireo jolara diniany za aloha tsy mba matokotoky andro kaleba sy ireo mpiady volamena namany ireny ka mitovy sika ramosea zay hoa hatramin'isy iny io asa fitrindrahana ataondry zareo io dia tsy mandry fahalemana mihitsy ny tanàna efa tsy ho lahy mihitsy aloha raha ikaleby ary zao vao tsaroko ny rahombavana taony tamin'andavako ny fanerenana ambady fa ahoana ozy izy izy hoe indramose fonjonao iny koa asay vo miomana teny zao fa ho avy aminy tsy mety maninona tsara hoe ry velosoa tsy ombo velosoa ve ty ombo mena toko ambonina ataonareo jorotiry kaleba nareo koa miteny mafy tsy mieno ange izany manino nefa raha nividy omby tany toerakava fa tsy nombon'olona atao an-tanan'indray nalainareo dada koa nga mahabe problème ka zany ka sarotra be angeny mitady ombalamena tokambolo dia voateriny any velosoa no nasaiko nalaindry zalahy afako maly alina tena salisany ka dia ahoana hoy reto olona manatrika reto zao zay sy ny sinoa ary razoary any aloha no nanao tsoro famaraina teto efa voendy akaengana ny olotry ny eo ny voatongo ireo olona ety amin'ny manodidin'ireo zay raha mba gaga minahalalànao fa ombo ny velosoa ny vononaiko nefa ny voazao ianao nitonga ka sendra nanokatry ty kitapo misy ilay hoditr'omby ty no nahalalako fa zanga nanapo nareo koa ty manokatrokatra tsy afatory tsara leo kitapo io dia ambeny sy afeny tsara otralahy tia ny tokany lisany dia meo aho io ranomby amin'sao io ary atokany tsara ny lohany sy ny trafo no an'ireny razoary vita ve izao ry lay kely fa atao varindresaka fotsiny zatonareo ga hita ry neny razoary fa be kenikely akory zalahy reto efa voatokana sy miandry anao ny anjaranao fa za matahotra ry neny razoary ka mba maika hitony enany an-trano koa fa mbola tsy ny sakafo maraina koa mantsiko reto ara ny zavatra hoe ary efa voniny ty koa ny ranomby afafinao ao-davaka fa ndao amin'izay tsika hidinao eny ary fa mba ambeny kely anery ngarabe izy reto anjara ianako atao anaty sobikako reto mampianao raha nieny fa ataoko tsara ambiny eo arao avao ariana ary ny razoary fa hidina atao amin'ny lavaka tsika zao efa naisinay tohatra mantsy moa midinao andavaka ao ka tsy dia misy atahorana loatra mba andraso ary lay kely ty fa mbola tsy tafidina nge atolory ny tananao raisiko ary zay tonga ato andavaka ihany sika zao ary tiany so misy ny ranomby sy ny famafazana ilainao ary ay zary ety manomboka eto zany sika no mamafy raha zay ary tena lalimbe ange ty lavaka nataonareo ty zany mbola tsy tazako foana ny farana hatramin'izao ka tsy mora nge no mitady arena raha neny eo amin'ny 10 metatra mahiry eo sika dia ho tazanao ny farany ka hitanao amin'izay farany lavaka io eny tokoa tena lalina dia lalina izy zany ka tsy lovo tsara amin'iny fanaly iny aloha atao amin'ny farany lavaka eto fa tsy maintsy atao betsaka fafira eto ao ary izay indrindra odry ary tohatra ny misy tany mihitsy ananay izany ry lay tonaky ty fomba ny atao andavaka reny misy tany kely mihitsana ary neny razoary tsy misy atahoranao akory ato tao mihamihitsana be izanyko jereo fa baingatany be mihitsy ny latsaka teo iny koa ny fanampiny tokony nasianareo tahala manohana ny tany tsy hintsana nge ato eny tokoa tena mihitsakisana be izy zany sady manomboka misy mitritra eny ambony
marina tsy ho tototry ny tana atsika fa andao hivoaka iny ana tena matahotra marina mafy andao tokoa hivoaka fa tena miletsy zany lavaka zany ka kay nienjerano ny paingatany be ny lohako marina ay tena voko ny lohako ry le kely tena manomboka miotsaka ny tany tototritsika tsy misy voana itsony tena losy tiraneny tsy tafavoaka fa ho tototra atsika marina vonjeo fa raha tsy misy didim-pananana miafina kosa dia toy izao no filaharan'ny mpandova. Ny voalohany dia ny zanaka nateraky ny maty na najanaky ny iray tampo. Ny fahenina ny iray tampo amin'ny iray sy ny reny. Ny fahafito ny zanaky ny dadatoa sy ny nito. Ny fahavalo dia ny vady ary ny fahasivy dia ny fanjakana. Mety ve zany vaky teniko zany ramose? Tena efa mahay mamaky teny tsy miambahamy ianao ry Velosoa sady efa mahay manoratra sy manao kajy fototra ihany koa. Dia miarabanao manokana aloha fa afaka soma tsara tamin'ny abadona ianao e. Ianao no tena isaorako fa nanavitra tamin'ny abadona ramose raha mba nahay toy izao mantsy ka fantatro ny tena zoky dia tsy ho voasolokin-drabeza sy kaleba ny tany mangazoko sy ny tany mananasy kokoa. Efa nanody an-drazoary sy kaleba ny vitany taminao ry Velosoa. Zay aloha e. Tena nalahelo ary ny antso tody an-dranomaso mihitsy ary misy mandondona ao am-baravaranao zany Eny tokoa fa aloha jereko e. Gilles, to ngarabeza? Ahoana loza re anako. Nitafiany dahalo aly izay teny ambony antsinanany. Maty nofonondry zareo tao an-tranoko ny vadiko fa izaho mbola afaka nandositra very ary Velosoa. Ahoana tsara hono ry Velosoa? Maty nofonony dahalo ala hono ny vadiny ngarabeza e. Mandrosoa aloha ianao fa aza misatsirika eo e. Misaotra. Manao ny ianao Ramose vonjy tena voa Ramose Manahoana ianao ry ngarabeza fa loziny zany lazainao zany? Loza ho ary anakisany reo mpiady volamena namany kaleba no nanadalo anay tao e. Lasany zareo ny ombonay rehetra tao ambala dia novinondry zareo raha matovadiko rehefa tsy azo n'ity vovovolamena ny kambanany tamin'ny kaleba ity no terendry zareo amoky ity vovovolamena ity zay mivady nefa tsy hitanay akory izay nisy azy dia norahona novinony. Zaho mba tafaporitsaka nandositra ihany fa iray ely vadiko kosa naolany zalahy sady vonomy dia maty. Very ary zareo maty ny vadiko e. Bibin'izay maty raha elo marina ka fokarongony be daholo angery ny namandry kaleba reny zany dia taiza ihany nahitanao an'iny vovobolamena fonosana kely iny ry ngarabeza? Rehefa lasa zalahy dia niverina tao an-trano ary nahita ny vadiko efa maty teo ampovoan-trano. Akohaka ntomany teo ary natsikaritra fa misy fantsika vaovao tsy miletika tsara eo amin'ny gorodona ka nipirako nalany dia ity fonosambolamena ity no hitako tao ambany gorodona tao. Vovobolamena tao ambany gorodona? Eno ahy endry Velosoa nefa vovobolamena nitrandrahan'ny kaleba tao amin'ny tanim-boly tao andemako retiko indro meko anao ankehitriny nanenenako ny nataoko ary mifona aminao anako. Mamela koa ianao Ramose tamin'ny fanambanina nataoko anao reny nitodiny nataoko rehaka mifona nafoiko avokoa na zanaka na vady na fananana. Mafika mitsangana ny ngarabeza
za aloha mamelanao kanefa velosoa no tsy haiko. Raiso amin'izay ty zazy tery vony tsy fahinao rainy mihitsy angamba ny tadiaviny ka za mbola maika saotary eto aty ary izy ampanginiko e. Iny be moa dia arikely zanako tady o avy aty amin'ny tady aingana ao moa fa mangina amin'izay ny zanako e. azo lozako amin'izay aloha nareo mianaka sosasa miandry any am-pianarana any ngara-betsaka fa anio tokoa moa nanomezany W ho an'ny sekolinareo. Ary tsy W ihany fa mbola misy fitaovana hafa koa a. Ay ve? Dia nahatafatsangana sekolin'ny olon-dehibe tsy mahay mamaky teny sy manoratra tokoa mantsy ianao sy rabeza. Ka mba tiako afaka amin'ny apadona ihany koa ny mpiara-belona amiko e. Marina aloha izany e. Ary misaotra anao sy ny rabeza aloha na infamely ary miara-miasa manasoa ny fiarahamonina toy izao. Ianao koa ary ny teny isaorana fa hatramin'ny nahabe ny tanàna lefitra anao dia niova ary tena nandroso be mihitsy ny kominina atsikako. Aiza koa ny dia izany ry velosoa. Izany tsy mahita ny fotodrafitrasa maro vitanareo e. Izany dia noho ny fahaizanareo mitantana ny harena-kibon'ny tany misy aty amintsika. Ka mananjo isitraka ny vokatry ny fitrandrahan-karena ho aminy anie ny kominina ry velosoa e. Dia misaotra anareo aloha tsy mandefitra mihitsy amin'ny anjara tombotsoa tokony ho an'ny kominina e. Raha tsy izany mantsy dia anara-poto ny banga muméal ireo mpitrandrakan-karena-kibon'ny tany eto amintsika ireo. Ka didinay olom-boafidy ny miaro sy manasoa ny tany razanaiko. Toy izany indrindra anie ilay teny rabeza afaka omaly hoe ny olona no harena ka aleo manasoa ny fiarahamonina e. Fa raha tsy nitodinina ataoko izy tsy nanatsiana hanasoa ny tanindrazako. Ay izany ny teniny. Na endry azy izany nitodiny manano tena tahaka anaoko. Izany mihitsy. Ary mba manambady amin'izay moa ry velosoa. Horesinay sy velotiana zandrinao amin'ny isanjaza eo anie ianao e. Hoy teo izany ry vonjy fa nga dia anao terabitro mihitsy koa ianao sy velotiana e. Ary andeha amin'izay efa mampamangy any amin'ny sandroko vavy any ka velo mijery kely. Lasa aloha totoa. Eny ary velosoa. Ianao koa ty dia tsy nahandry azy fa niantsena vetivety ange izy e. Fa mandra-peo anary e. Natsolotra ho anao teo. Todiny manano tena. Tantara mitohy nosoratany Axel. Novelon'ny Axel, Tsoko bienvenue, Arpetra. Niaraka tamin'ny Aina Tsaroy sy Voary Andriamiarintsoa. Nandry feo, Roberto. Nandrindra ra teknika, tandrifo sy tandindona. Nana Tososa, Vahatra Nasena.